Aleloia! Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko. Manaraka izao vidéo izao indray dia mampitombona amintsika tsirairay avy ny fiadanana, ny fahasoavana ary ny firaisana amin'ny fanahy masina avy amin'Andriamanitra iray, Jesosy Kristy Tompo. Alohan'ny hivavahantsika, hametrantsika ny fampahirizana, fampizarana androany izay omeny fanahy masina, dia omena sady zany ny lohateny araka ny mahazatra. Lohateny na ny fampizarantsika zany dia hoe aza miaraka amin'ny mpaniratsira. Aza miaraka amin'ny mpaniratsira. Izay zany no fampahirizantsika dia hivavaka isika tompoko. Eny ny Ray any an-danitra, Jesosy Kristy Tompo, fanahy masina, miantso anao izay hidera manome voninahitra anao, misaotra anao ny amin'ny fotoana, ny amin'ny tanjaka, hery, fahasalamana amenao anay tsirairay avy. Ka dia hitoera aminay Tompo, ary indrindra miasaha amin'izao fotoana izao, mamindra fo mandrakariva, ary efa hifonako aminao foana ny fahalemena, ny tsy fantanterahana, ny tsy fahamendrena rehetra tsy araka ny sitraponao, mangataka ny ranao Jesosy. Narotsaka ao teo amin'ny hazo-fijaliana, nadio tanteraka na avao sy hanasa ny tenako manontolo ny fo, ny fanahy Tompo. Ka dia lamino sy tantany indray ny fotoana rehetra. Aoka ianao ny asa, aoka andranao soa an-dakotra, ary hanala ny asan'ny Satana, dorana amin'ny ranao Jesosy, aroahana amin'ny aranao Jesosy Kristy. Inona fikasan'ny Satana, asan'ny devoly, fanakorontanana, fanakanana, ny loza, ny fahafatesana, ny aretina, tsy hanjaka amin'ny tenako, amin'ny ankonako, amin'ny fianakaviana, amin'ny asa fanompona amin'ireo mpanomponao maro, dia aoka ianao ny asa, aoka ianao handrakotra ny ranao soa, ary indrindra raha hifampizara ny teninao, dia fenoy ny fanahinao masina, aoka ianao fanahy masina, hiteny hanambara, ary tsisy mambaraka fa tsy ny sitraponao irery ihany, dia mitenena araka ny fombanao fa vonin-kiainy koa ny mpanomponao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Dia arak'izany zany dia ny lohateny ifampizarantsika aza miaraka amin'ny mpaniratsira. Voraisintsika sady ny tenin'Andriamanitra izay akantsika fampahirizana amin'izany dia amin'ny salamy voalohany. Salamy voalohany, andininy voalohany sy faharoa, amin'ny anaran'i Jesosy hoe: sambatra ny olona izay tsy manaraka ny fisainan'ny ratsy fanahy, sady tsy mijanona eo amin'ny lalan'ny faleam-panota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'ny Tompo no sitrany, eny lalànany no saintsainy andro aman'alina. Amen. Dia araka ny henontsika teo zany dia efa misy toerana fipetrahan'ny mpaniratsira, dia notakian'ny Tompo hoe sambatra ny olona izay tsy mipetraka amin'izay fipetrahana izay zany. Zany efa fantatsika mialoha zany, indrindra hoe mahafantatra ny tenin'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra, raha izao ianao vao manomboka mihaino izany fampahirizana izany dia tokony fantatrao fa misy fitoerana izay fipetrahan'ny mpaniratsira. Ny mpaniratsira dia ny olona izay iasan'ny fanahy ratsy. Mila fantatsika foana moa zany fa misy foana ny fanahy ratsy sy ny fanahy tsara. Dia fantatry ny maro zany fa ny fanahy ratsy koa dia miasa, ary dia antsoiny misy olona manompo ny fanahy ratsy, ny mpamosavy, ny mpanompo sampy, fa isika dia efa naseho an'ny Tompo ny amin'ny fanahy tsara, dia ilay Andriamanitra, fanan'Andriamanitra izay nahary izao rehetra izao. Io ilay fanan'Andriamanitra io resantsika koa avy eo zany hoe iza ilay Andriamanitra io, resahana fohy avy eo, satria io ilay niantso an'i Abrahama, niseho tamin'i Abrahama, Isaka sy Jakoba sy ny zanak'Israely, ary hatramin'ny nandraha ny zanany lahy tokana tao amin'io zanak'Israely ny fidiny, napetrany aloha, ny fidiny aloha ny Israely, ny fidiny ny tany Kanana, izay vao napetrany nalefa ny zanany. Tsika zany amin'izao fotoana izao efa natao hoe zanak'Andriamanitra, no ilay zanany nalefa no antsika raha mino tsika.
Ka misy fipetrahana araka ny tenintsika hoe misy fipetrahana mpaniratsira fa ny olona izay tsy mipetraka amin'izany ozy izy dia sambatra. Dia inona ny dikan'izany mifanohitra amin'izany zany hoe raha mipetraka ao amin'ny fitoeran'ny mpaniratsira ianao a dia tsy misy fahasambarana ao. Zay zany a efa hoe lesona sady a tokony ho raisintsika. Ny hoe maninona no apetraka voalohany raha mamaky ny salamo zany tsika dia sambatra. Zay ny teny voalohany napetrana eto a. Misy dikany zany a fa efa fantatsika fa ao amin'ny salamo 2:30 a dia miteny ihany koa inona ny atao hoe fahasambarana. Dia izy hoe ny sambatra ny olona sambatra ny olona ozy izy a amin'ny anaran'i Jesosy izay voavela ny elony. Zay zany aloha ny fahasambarana voalohany a. Dikan'izany a olona efa mibebaka sy namindran'ny tompo fo sy ary voasarona amin'ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy isain'ny tompo eloko ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Dia arak'ilay tenintsika teo hoe misy fanahy tsara, misy fanahy ratsy, dia misy zany ny fanahy mamitaka, misy fitaka, ary misy ny fanahy izay tsisy fitaka. Ka mila misafidy zany tsika. Zay foana hoe safiditsika hoe le fanahy misy fitaka ve no apetraka ao anatiko, sa le fanahy tsisy fitaka dia ny fanahy masina sy ny fanahy ratsy. Ny fanahin'Andriamanitra zany a, fanahin'i Jesosy Kristy, sa ilay fanahy amin'ny fanompoan-tsampy fanahin'ny Satana. Misy zany a, ary tsika rehefa hoe manaraka ny tompo dia zay no teneniny hoe le fanahintsika no tia ny vonjena. Tsy ilay vatantsika zany no vonjena fa le fanahintsika no ho raisin'ny tompo rehefa ho avy izy, ho avy tsy ho ela izy. Zao no andro farany a, dia ho avy izy a, handray ny fanahintsika, hitondra ny fanahintsika any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary amin'izao a dia maro mihitsy mamaky any izany hoe misy zany hoe fanahy hoe tsy eto ary izy hoe sambatra ny olona izay tsy manaraka ny fisainan'ny ratsy fanahy. Zay ilay resantsika hoe misy fanahy ratsy fanahy. Dia misy mihitsy miteny hoe tsisy intsony ny resaka fanahy fa tamin'ny taloha zany. Fa ny fanahin'Andriamanitra tsy miasa intsony, fa manao ny fanahin'ny olona sy ny fahaizan'ny olona, ny fahalalana no entiny manambara zany, manazava na ny tenin'Andriamanitra sy ny fitantanana ny asan'Andriamanitra, fa tsisy fanahin'ny tompo intsony. Fanahin'ny tompo a dia mbola omeny, arotsany atao ohatra tahaka ny teneniny tany amin'ny Joela tany, ary ny teneniny tao amin'ny asan'ny apôstôly zany hoe arotsany amin'ny olona tsirairay avy ny fanahiny, ary efa nasehony zany. Tsy tamin'izany ihany fa hatramin'izao zany dia miasa ny fanahin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ozy izy tsy miova hatramin'ny taloha, ankehitriny ary mandrakizay. Dia izany ihany koa voakitsika avy eo hoe ilay fanahin'Andriamanitra, ilay Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany io a, ilay fanahiny io no efa namangina ny Abrahama, namoahany azy tao amin'ny toeran'ny mpaniratsira. Raisintsika fohifohy zany amin'ny salamo ity hoe sambatra ny olona izay tsy manaraka ny fisainan'ny ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalan'ny falehan'ny mpanota. Dia arak'ilay teny teo a, rehefa voavela ny helikao zany dia tsy ao anatin'ny mpanota intsony. Ary Jesosy koa raha vao nanomboka niteny raha nampianatra, hitantsika zany any Matteo 5 lasany hoe jerena kely ihany amin'ny anaran'i Jesosy hoe raha niteny izy, raha betsaka na fampianarana, isan'ny fampianarana voalohany nataon'i Jesosy a, vakiko kely ny 5 ny Matteo hatramin'ny 1:12 izay fantatsika hoe ahoana no nitenenany an'izy amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary Jesosy no nahita ny vahoaka dia niakatra teo an-tendrombohitra. Rehefa tapapetraka izy dia nanantona azy ny mpianany, dia nanomboka niteny izy ka nampianatra azy ireo hoe tamin'i Jesosy niteny tamin'ny salamo ny sambatra no napetrany voalohany. Jesosy vao nanomboka niteny dia nampianatra azy. Dia inona no tenenin'i Jesosy? Hozy izy hoe sambatra ny mantra-panahy, sambatra ny malemy fanahy, sambatra ny noana mangetaita ny fahamarinana, sambatra ny mpamindra fo, sambatra ny madio am-po. Zany rehetra zany dia mba ahitan'Andriamanitra, ahitan'ny fanjakan'Andriamanitra. Sambatra ny mpampihavana, sambatra izay enjehana noho ny fahamarinana,
fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Zany hoe ny fanjakan'ny lanitra io foana no tenenin Jesosy a, sambatra ianareo raha aratsiany olona sy enjehany, arasian'izay teny ratsy rehetra itenenany lainga, anareo no ny amiko. Mifalia sy miravoravo ianareo fa lehibe ny valim-potianareo any an-danitra, fa toy izany ihany koa, toy izany ihany no nanenjehany ny mpaminany izay talohanareo. Ny valim-potiantsika dia any an-danitra. Raha miandry valim-potia aty an-tany atsika dia ao amin'ny Matthieu toko fahaenina raha manohy ianao dia ety an-tany ny valim-potia dia ho an'ny olona mandainga tia harena, tia vola, mety manana an'izany izy fa efa azo ny valim-potiany ety an-tany. Fa ny antsika ny valim-potiantsika zany dia ilay any an-danitra. Fa ny tenin'ny Tompo amintsika, raha tia azo fahasambarana tsika dia iverenantsika eo amin'ilay salamo voalohany teo. Ny olona tsy manaraka amin'ny sainany ratsy fanahy, izay aloha anankiray a, dia tsy mijanona eo amin'ny lalan'ny falehan'ny mpanota. Fa fantatsika misy lalana falehan'ny mpanota, ny fijangajangana, ny falitoana rehetra, ny fisotoka, ny fohana sigara. Eto dia mampatsiahy mihitsy, tsy mamenatra ny teny an'izany. Tsika zany zanak'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra, mizara ny fanafahana. Jesosy ny teny hoe raha ny zanaka no afaka dia ho afaka tokoa ianareo. Kanefa raha itsika ary izay mitory zany, na dia kely ary izay mahatonga antsika hoe mifona sy mangataka ny fanafahan'ny Tompo araka ilay teny teo hoe sambatra ny olona voavela heloka voasarona ny fahotana, dia mila afaka amin'ny fahalemena rehetra. Mety heverina fa kely ny lainga, ny fitaka, ny fisotroana toaka, ny fohana sigara. Raha tsika zany mbola amin'izany dia mangataka ny Tompo mba ho ahafahany fa tsisy fahasambarana ao anatin'izany. Zany no alehan'ny mpanota. Ary izay mahatonga ny hoe maninona moa zany no enjehana ny, misy ny sasany hoe tsy maninona izany fa ao anatin'ny fiainana daholo ary, fa matoa sakanana eo amin'ny fiarahamonina ary ny amin'ny zavatra ohatran'ireny hoe tsy atao betsaka fa manimba fahasalamana, dia hita fa lalan'ny ratsy fanahy hozy izy fa alehan'ny mpanota. Izay zany mila hitandremantsika. Ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Betsaka ny mpaniratsira zany a, indrindra tsy midika foana hoe ny olona mpanota hitantsika hoe mpiteny ratsy, manao tsinitsinina ny asan'Andriamanitra no mpaniratsira, fa matetika na eo amin'ny fitantanana ny asam-piangonana ary asan'Andriamanitra dia betsaka maniratsira araka ilay teneniko teo hoe tsy mino fanahy masina intsony na ny mpitantana ary ny olona tsy mino. Raha misy iasan'ny fanahy masina, miteny amin'ny teny tsy fantatra, miteny amin'ny alalan'ny faminaniana, amin'ny alalan'ny nofy, amin'ny alalan'ny fahitana, dia reny indray no enjehana sy aratsiana satria tsy mino ny olona. Izany hoe maniratsira an'Andriamanitra mihitsy. Ary mandeha amin'ny fisainan'ny olona, manenjika isan'olona, manenjika ny endrika ivelany, fahalehibeazan'ny fiangonana ohatra, na isan'ny be dia be ny isan'ny olona manaraka, dia izay fotsiny no atao. Fa tsy mandeha amin'ny fahamarinana. Fahamarinana dia ilay maniratsira zany araka ny tenitsika hoe misy ny fiaraha-mivavaka amin'izao dia manamafy mihitsy ary manamarina fa azo atao ny manamasina ny fanambadian'ny olona miaraka lahy sy ny lahy, vavy sy ny vavy. Faniratsirana zany. Ka ao anatin'izany koa ny amin'ny hoe miteny ny Tompo ny amin'ny tsy fanompoan-tsampy, tsy hanaovana sarin-javatra voasikotra, fa ny sasany dia tena mino mihitsy. Manao sary izy, sary vita tanana, na mety hoe sarin'olona izay velona tamin'ny acteur na mpanao sinema, nanao fotoana nanao inona moa izy teo, rôle moa zany, nanao ny asan'ny Tompo izy zany tao amin'ny sinema tao, tamin'ilay sary mihetsika, dia iny zany no nasehon'ilay olona tia mihitsy ny Jesosy. Zany dia fanompoan-tsampy. Mila mitandrina daholo zany tsika amin'ny hoe tandrema fa ao anatin'ny faniratsirana zany. Andininy faharoa moa zany ny hamaranako azy amin'ity salamo ity hoe fa ny lalan'ny Tompo no sitrany
eny lalànany no saintsainy andro aman'alina. Lalan'ny tompo dia ny lalan'i Jesosy tsika zany nifidy hanaraka an'i Jesosy Kristy dia inona ny lalan'i Jesosy Kristy? Be dia be ny fampianaranao. Ankoatra ny nampianaran'i Jesosy Kristy dia betsaka ireo mpianany na mpianatra ary ny fampianarana maro izay tena voasoratra amin'ny testamenta vaovao zany dia ny fampianarana izay nentin'ireo mpianatra indrindra izay ny antsoiny amin'ny Paoly apôstôly koa dia nahita mihitsy hoe tamin'ny taloha izy tsy nanaraka an'i Jesosy na dia nafantatra ihany ary hoe nisy ilay Andriamanitry ny Jiosy. Fa rehefa tonga ny tompo izy dia anisany nanenjika ny mpianatra Jesosy, fa rehefa niseho tany ny tompo dia nandeha tamin'ny lalan'ny tompo izy, niova, natao batisa ary nitory sy nanambara ny voninahitr'Andriamanitra tamin'ny alehany rehetra. Dia izay izy hoe lasa misaintsaina ny lalànany, saintsainy andro aman'alina. Misy lalàna ihany koa zany amin'ny fanarahana ny tompo, fa tsy afaka mandeha fotsiny amin'izao tsika. Efa nisy fampianarana teo alohany amin'ny hoe mpianatra sy mpino, amin'ny teny frantsay izy mazava tsara hoe croyant na disciple. Disciple zany misy discipline, arahana zany misy lalàna izay arahana saintsaina andro aman'alina amin'ny fanarahana ny tompo. Izay ny anazavantsika n'io salamy io. Fa ho raisintsika ny ao amin'ny Genesis toko faha-12. Genesis toko faha-12 dia eo amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny tapany voalohany andiny faha-efatra amin'ny anaran'i Jesosy. Eto zany ny lohateny eto amin'ny baibolika dia hoe miantso an'i Abrahama handao ny tanin-drazany Andriamanitra. Aroy ny tompo tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranony rainao akany amin'ny tany izay asehoko anao. Ahatonga anao firenena lehibe aho, sady hitahy anao sy ahalehibe ny anaranao. Ho fitahiana tokoa ianao, hitahy izay manisy soa anao aho, fa hanozona izay manozona anao. Aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Dia nandeha Abrahama araka izay nolazain'ny tompo taminy. Izay zany eto dia ny tompo mihitsy, Andriamanitra koa zany araka ilay teny teo. Ahoana moa nahitana inony fa Abrahama hoe mandeha misy miteny ohatr'izany, fa ilay fanan'Andriamanitra no niteny tany. Indraindray koa ny tompo ny tena miseho mihitsy amin'ny fomba samihafa. Araka ny tantara eto zany dia rehefa niravan'Andriamanitra ny tany sy ny safodrano, raha mamaky eo aloha ianao zany, izay mahatsara ny hoe mila mahafantatra ilay tenin'Andriamanitra zany tsika mamaky. Rehefa niodina tamin'Andriamanitra ny olona, nanao izay ratsy teo anatrehan'Andriamanitra na dia noforon'Andriamanitra ary, dia nalahelo ny tompo dia noravana. Tafiditra kely ihany amin'izay mba tsy hogaky tsika hoe nahoana moa izany no resahana indray zany amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny toko fahaenina, Genesis toko fahaenina andiny faha-5 eo amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary hitan'ny tompo fa be ny faharatsian'ny olona tetỳ ambony tany, koa izay fisainana rehetra foron'ny fony dia ratsy ihany mandritry ny andro. Ary ny tompo nanenina noho ny nanaovan'ny olona teto ambony tany ka nalahelo ny fony. Dia io ny tompo ariako tsisy ambony tany ny olona izay noariako, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy sy ny biby mandady na mikisaka, mba mivory manidina. Fa manenina aho noho ny nanaovako azy, fa Noa kosa dia nahita fity teo mason'ny tompo. Hitantsika amin'izany fa nanenina ny tompo amin'ny faharatsian'ny olona. Rehefa ratsy zany ny olona dia tezitr'Andriamanitra. Mila fantatra koa izay fa Andriamanitra dia mampiasa ny fahatezerana. Fa maninona izy no nifidy ny Noa manokana dikan'izay?
Noa dia tsara, tena nandeha tamin'ny hitsiny sy ny fahamarinana Noa, tsy nipetraka teo amin'ilay mpaniratsira, ka dia nividian'Andriamanitra manokana no vonjeny izy sy ny taranany izany. Tsy handeha lavitra amin'ny tantaran'ny Noa tsika fa hiditra amin'ilay an'ny Abrahama teo. Dia ny tiako lazaina amin'ilay hatramin'izay zany rehefa rava nisy ny safi-drano dia nanomboka tao amin'ny Noa zany ny tarana indray lasa nampitombo ny olona tetỳ ambony tany. Dia feno, lasa feno olona indray zany teto ambony tany. Fotoana ela taty aoriana dia verina ihany ilay olona, nanomboka amin'ny fanompoan-tsampy sy ny faharatsiana. Dia izay nahatonga an'Andriamanitra, nahatonga ny Tompo niteny tamin'ny Abrahama hoe miandehana, miala amin'ny taninao sy ny havanao, ary ny trano rainao akamin'ny tany izay asehoko anao. Izay zany hoe aza mipetraka eo amin'ny mpaniratsira, aza miaraka amin'ny mpaniratsira, dia izay mihitsy nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Feno faniratsirana ny anaran'Andriamanitra tao dia nesoriny tao. Aza gaga ianao zany, aza gaga tsika raha amin'ny fotoana, misy fotoana hanesoran'Andriamanitra antsika. Indray ny Tompo efa miteny mialoha, na tsy miteny amin'ny alalan'ny nofy, amin'ny alalan'ny zavatra miseho. Mahita ianao hoe toa ny taona tsisy mandeha intsony ny fiainanao, na misy antso hiverenanao amin'ny Tompo, dia samy manana ny lalany. Eto zany Abrahama dia nasainy mivoaka teo amin'ny fianakaviany. Ny lalantsika tsiraray avy mety izay mihitsy, ary izay ny ankabeazan'ny olona mpanompon'Andriamanitra raha mihaino fidinao vavolombelona dia misy foana ny fampisarahana. Misy foana ny fampisarahana. Eo zany nisy fampiarezana izay efa nozaraina ao amin'ny fiaraha-mivavaka hoe raha tia ny rainao sy ny reninao ianao, ny havanao, ny zanakao sy ny vadinao mihoatra n'Andriamanitra, mihoatra ny Tompo, mihoatra ny Jesosy, dia tsy miendrika azy. Ka izay zany tokony raha tia ny Tompo homendrika anazy ary hanome zavatra tsara izy, tahaka ny ataony tamin'ny Abrahama teto. Matoa ny Tompo izany manala anao amin'ny fitoerana ratsy, ary izay tsika izany, izay foana no takian'ny Tompo amintsika amin'izao fotoana izao hoe miala tao. Raha hitanao fa misy faniratsiran'Andriamanitra, misy sasany hoe matahotra ianao na mety hoe mieritreritra hoe mampalahelo na manahirana, simba ny fiarahamonina, simba ny fiaraha-mivavaka, fa raha misy faniratsiran'Andriamanitra dia miala tao. Faniratsiran'Andriamanitra dia tsara ianao zany mihaino ny vidéo maro izay mampianatra hoe inona daholo izany faniratsiran'Andriamanitra izany, fa ilay fihezina amin'ny fiteny mahazatra, ny fijangajangana, ny loto, ny lainga, ny fanompoan-tsampy. Fa betsaka amin'ny fampianarana izay tsy mandeha intsony amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinan'Andriamanitra, misy faniratsirana zany. Ka tahaka ny Abrahama teto, tao anatin'ny olona na firenena na taranaka tsy mino an'Andriamanitra intsony izy, fa izy nanomboka teo amin'ny Abrahama natao hoe ray ny finoana. Natsoin'Andriamanitra manokana izy, nisehoan'Andriamanitra dia mandehana hozy izy. Ary inona ny tena nataony eto hoe nahatonga antsika namaky hatramin'ny 14 tapany voalohany iny hoe amin'ny anaran'i Jesosy dia nandeha Abrahama araka izay nolazain'ny Tompo taminy. Dikan'izany naheno feo hoe izy, sa tena niteny tamin'ny Tompo sa tena nijery nahita mivantana, fa rehefa tena tonga amintsika ny Tompo, manana fomba fiasany izy, izay ilay fanahy masina amin'ny tsy takatry ny saina, hanala antsika ao amin'ny fahotana, ao amin'ny faharatsiana, dia mila miala tao tsika. Miala, tsy miaraka amin'ny mpaniratsira hozy izy, ary tsy mandeha amin'ny lalan'ny ratsy fanahy. Ka izay teny izay zany no teny nomen'ny Tompo antsika, aza miaraka amin'ny mpaniratsira. Dia tahaka ny Abrahama, tahaka ny teny natao amin'ny Salamo, dia aza miray amin'ny mpaniratsira, fa tsy ahitanao soa, tsy mahasambatra anao araka ny teniko, fa ny Tompo tadiavina manomboka izao. Tadiaviny Tompo, aiza misy an'izany Jesosy izany, aiza misy an'izany fanahy masina izany, tsy misy an'izany afa-tsy ao amin'ny famakitsika ny tenin'Andriamanitra,
fanafantarana ny tenin'Andriamanitra ary ny fahazotsika mivavaka mitady azy andro aman'alina. Matio 9 averina foana hoy ny Tompo amin'izy teo an-tendrombohitra zany raha tohizana ny tenin'Andriamanitra dia hoe midira hozy izy ao amin'ny parainao kosa raha mivavaka midira ao amin'ny efitranonao dia arindrina hozy izy fa ny rainao izay mahitanao mangingina izy no hamaly anao. Tadiavo ny Tompo tsika tsiraray avy dia samy ahita ny Tompo ary hamaly antsika izy raha tena mitady azy amin'ny fontsika tokoa tsika. Ary koa zany mandroso aloha amin'ny fibebahana mitady amin'ny fo zany moa zany efa mibebaka fa miala amin'ny ratsy fanao dia ahita ilay fahasambarana sady ahita ny tompontsika tsiraray avy. Dia misaotra ny tompontsika amin'ny teny izay nomeny androany ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko. Amen.